Niainagna taty andapa ny filaminagna sy fihavanagna antoky ny fahombiazana tamin'izao fetim-pirenena 9 Jiona 2024 izao. Ny fagnometanagna ireo mpandraharaha nanolotra fagnomezana nakaoloka ho an'ireo mpilalao nandray anjara nagnafana ny fety. Teto no nanoloragna izany. Nagnatevin-daharagna ny mpanao maso ireo ONG sy fikambanagna maro. Niloava ny fametahagna maro-boninahitra ho an'ireo navita bety eto amin'ny firenena ny matso. Iray nosaloragna officier de l'ordre national malagasy, efatra chevalier de l'ordre national malagasy, iray ordre de mérite agricole. Niara-dalagna tamin'ny fety ny 9 Jiona taty andapa ny fagnofanagna ireo quartier mobily sy andro masipok'olo isaky ny commune Ambody Angesiko, Mbalamanazy faharoa, Ambody Manga voalohany ary Marovato. Noho ny fiarahamiasan'ny mpitandro filaminagna sy ny vahoaka dia nentana zany ny vahoaka any ambanivohitra mba handray anjara ity amin'ny fiarovantena isan-tanàna. Teto amin'ny fiarahamela itaita no nisaorany lebentsirikany andapa ny rehetra. Nanomboka ny 10 Jiona dia efa nianoka tao agnatin'ny fety ny taty Ankaibe.